amen na ny voninahitra anie ho an'Andriamanitra iriariana avy hatrany dia hivavaka sotra an'Andriamanitra isika tompoko Andriamanitra raitsy tompony izao rehetra izao misaotra ny amin'ny androandroany misaotra ny amin'ny fahavelomana nomenao anay ary misaotra ihany koa fa afaka manompo anao zahay amin'ity androany ity ko ankehitriny azy dia mametraka zao fotoam-pivavahana tantaranay androany eo an-tananao zahay ka ho tahina ny fotoam-pivavahana ny rehetra aminay dia atsapa ny herinao miasa ny marary tonga eto ny marary any atokantrano any ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ary ny rehetra atsapa ny herin'ny fitahin'Andriamanitra misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo amen dia ho teo izantsika avy hatrany ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny lalan'ny hira misy andray atao ekipa rehetra izay isaorantsika an'Andriamanitra na tsy ny tompo ho amin'izany fanompoana amin'ny alalan'ny hira fiderana na hira fiankofana na hira fitsaofana izany mino isika fa amin'ny alalan'izy ireo dia tena afaka ahitan'Andriamanitra isika rehetra amin'ity androany ity eny hatraminareo any atokantrano aza dia tsapa an'Andriamanitra miasa hira anankitelo avy hatrany no anisantsika ny fotoana tompoko Halleluja Halleluja dia mbola ampitiavana be ny akabanay anareo trasany ity androandroany ity dia manamafy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy tompoko androantsika dia ndao tsy atao ohatran'ny lahady mazatra ity satria ity lahady ity dia tsy verina tsony mandrakizay ary tsisy fandroany nefa androany Andriamanitra efa nanomana zavatra ho antsika tsirairay avy amen Andriamanitra lehibe ny tompontsika eto dia ndao afantotsika ny saintsika androany dia izany fahalebiazana izany tsy miova izany heriny izany tsy miova izany fahatsarana izany tsy miova fa miankina amiko sy miankina aminao miankina amin'ny fisokafantsika androany ny ahafahantsika mahita anazy dia raha mety ianao dia ndao tsika tonga dia hitsangana avy hatrany ho marika fa vonintsika dia ndao hanofa hofatanana dia hitena amin'i Jesosy hoe te ahitanao izay androany Jesosy teneny Jesosy hoe mangeta ahitanao izay androany Jesosy hoe dia sakafo mihitsy ny fonao androany tena ahita anazy eo amin'ny seza fiandrianana ahita ny famasinany sy ny fahalebiazana ianao androany dia ahita n'izany koa ny momba anao rehetrarehetra na aretina na olana dia hiala ho azy fotsiny rehefa tena tafibabanjina an Jesosy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao dia ahitanao izay Jesosy androany matoa izay tonga eto tsy fampijerijery fa tena ianao ny anton-diana eto dia ampahitao anao izay Jesosy tao tena Jesosy hoe sakafo maso ny foko Skafini masumni furtu Skafini masumni furtu dia hitanao izay Jesosy sakafo maso ny foko Skafini masumni furtu Skafini masumni furtu Te aitanao sakafo maso ny foko Halleluja Skafini masumni furtu Skafini masumni furtu Te aitanao Ok, não tem ninguém tá aí, tá mirazana, João, escapa mais o fogo do povo. Skafini masumni furtu Te aitanao
ny masonay mangeta hitanao zay Jesosy androany da hitanao falebiazanao voninahitao ny fahatsaranao rehetra sokafiny masony sokafiny sokafiny masonay dia ahitanao hisandratra eo amin'ny seza fiandrarana herinao no eriko iantsoe masina ahitanao hisandratra ahitanao hisandratra eo amin'ny seza fiandrarana herinao no eriko iantsoe mangeta hitanao zay Jesosy androany mihoatra noho ny hatramin'izay dia metezinao iseho aminay androany amen tao iansika hoe masina 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 ianao ilay mitoetra miavo indrindra avy sady manerinery tsisy toanao masina 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 dia hitanao masiniana masina 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 lay ray zanaka fanay masina 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 dia hitanao masiniana we masina 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 tsisy toana tsy ahita takanao zay dia hitanao masiniana masiniana masina 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 dia hitanao masina 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 dia hitanao masina ianao Jesosy masina 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 ndao hibanjina amin'ny fahatsarany Jesosy hibanjina ny seza fiandrianana androany lay famasinana tsisy azo alina dia hitanao dia ahitanao zay Jesosy dia hitanao dia ahitany mombanao rehetra hitanao mangeta hitanao mihoatra noho ny hatramin'izay hitanao halleluia dia hitanao amen tena mangeta hetan'izany tokoa ve ianao mino aho fa mifonao dia mangeta heta lavitra mihoatra noho ny hatramin'izay dia hozy izy Jesosy androany hoe izay mitady amin'ny fony rehetra hozy izy dia tsy ataoko tsinitsina fa ahita izy androany dia ndao mbola hibanjina an'izany famasinan' Jesosy zany ihany dia hiteny ianao hoe satria tena tianao izy dia hira ho azy ianao androany satria tianao ny fahatsarany fahalebiazana famasinany dia hira ho azy ianao androany tsisy takanao Jesosy manantona amin'ny seza fiandriananao amin'ny fahasahina izahay satria efa nitriarinao ilay lamba dia afaka miditra ao anaty hevitra masina izahay hanompo anao masiniana tompo tsisy takanao tsy misy takanao masiniana
Masingana Tumpo Iza no tuanao Timis Masina niderane Ira fiderananao asa shitiko ianao Irani fiderananao satria tiako ianao manatona ny fiandriananao ilay fonenako masina ianao tompo Masingana avy indrindra ianao Jesosy manana fasarana faratamy ilay Andriamanitra mandraky zay tsisy azo arina aminao mideranao zay androany mitsoka anao manome voninahitra anao izay ira fiderananao aho Irani fiderananao sashitiko ianao satria tiako ianao manatona ny fiandriananao ilay fonenako ira fiderananao aho Irani fiderananao tinay loatra ianao Jesosy aho satria tiako ianao eo akaikinao ihany mahatsara anay eo anilanao foana ny tinay isy anay ilay fonenako ira fiderananao aho Irani fiderananao satria tiako ianao manatona ny fiandriananao ilay fonenako ira fiderananao aho Irani fiderananao satria tiako ianao manatona ny fiandriananao eo ilay fonenako Jesosy ilay fonenako manatona ny fiandriananao manatona ny fiandriananao ilay fonenako manatona ny fiandriananao amin'ny fahasahina izay manatona ny fiandriananao ilay fonenako tany ihany ny fifandraisanao amin'ny Jesosy androany misy tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny Apokalipsy 4:7-9 dia miteny izy hoe ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay dia iankohaka eo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loholona 420 ka hivavaka aminy izay velona mandrakizay dia anipiny satro-boninahiny eo anoloany seza fiandrianana ka hanao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny ady
ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy ninona zavatra nanantsika ninona voninahitsika ninona titra nanantsika eto amin'izao tontolo izao dia avy amin'ny Jesosy izany izy nampisy atsika izy nahary atsika mendrika loatra isika ny ankohaka eo anoloana saintsaina ane fahalebiazana rehefa misaintsaina ny fahalebiazantsika dia matsiaro fa tsinitsiny ary tena kely sy bitika dia ndao androany niaraka amin'ireo loholona 420 sy ny anjely marobe anipy ihany koa ny satro-boninahitsika izay rehetra mombanao izay rehetra heverinao important amin'ny fiainanao dia atolory eo an-tongotra an' Jesosy izany fa mendrika loatra izy mendrika indrindra mihoatra noho ny zavatra rehetra izay heverinao mendrika dia banjiny fotsiny tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fomba entinao manome voninahitra an' Jesosy androany miankohaka eo anatrehany androany manome ny mombanao rehetra androany fa ataovy azo antoka hoe tafapaika amin'ny fon'Andriamanitra ny fonao ary tena manaiky ianao iankohaka sy hanome ny mombanao rehetra androany ndreto ny olonao Jesosy manaiky izahay fa ianao lehibe indrindra ny lanitra seza fiandriananao dia ny tany fitoeran-tongotrao ianao nanamboatra anay namolavolanay mahafantatra ny atsiprianay rehetrarehetra dia ndreto izay verina iankohaka sy anajanao hanome voninahitra anao Jesosy amin'ny fonay rehetra ireo masina sy ny anjely rehetra ireo masina sy ny anjely miondrika eo anoloana seza fiandriananao ianao ihany navita nandokatra ilay boky navita nanavitra anay tsy misy ankoatranao manome ny satro-boninay ho an'ny zanako ireo masina sy ny anjely rehetra ireo masina sy ny anjely rehetra miondrika anoloana mendrika indrindra ianao Jesosy mendrika indrindra ianao haleluia mendrika indrindra ianao avy aminao ny haviny zavatra rehetra avy aminao no ny haviny ny zavatra rehetra mendrika andery ianao mendrika mendrika indrindra ianao Jesosy mendrika indrindra ianao mendrika loatra ianao mendrika indrindra ianao avy aminao ny haviny zavatra rehetra avy aminao no ny haviny ny zavatra rehetra voninahitra ho anao banjina fahatsarany Jesosy izy ilay nanavitra antsika tao anatin'ny fahadalana izy ilay feno fitiavana ilay tia antsika mialony zavatra rehetra tsy niandry antsika ho mendrika izy voatombo fa izy ilay zanak'ondry tsy misy kilemy nanetry tena ho azy ho anao tsy mendrika loatra ve izy ny amena dera aja voninahitra sy izay momba anao rehetra mendrika indrindra ianao mihoatra noho nizanizy mendrika indrindra ianao avy aminao no ny haviny ny zavatra rehetra mendrika indrindra mendrika indrindra ianao mendrika loatra
zavatra voninahitra asandrato amin'i Jesosy ny tananao androany dia teneny hoe misandrato ianao Jesosy na maraina na hariva amin'ny fotoana rehetrarehetra dia aokenao ihany ny sandratra tsy ny olanay ny ahindrahindranay tsy ny aretinay tsy ny zavatra miseho amin'ny fiainanay fa ianao sy ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao aoka hisandratra ianao Jesosy halleluia na maraina na hariva aoka hisandratra ianao amen na maraina na hariva aoka hisandratra ianao na maraina na hariva aoka hisandratra ianao na maraina na hariva amin'ny fotoana rehetra dia tsy avilanay tsy hisandratra izany ianao Jesosy fa misandrato 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 na maraina na hariva aoka hisandratra ianao na maraina na hariva aoka hisandratra ianao na maraina na hariva aoka hisandratra ianao na maraina na hariva meninga indrindra ianao halleluia meninga indrindra ianao avy aminao no niavy ny zavatra medika ny denana medika loatranao medika indrindrana avy aminao no niavy ny zavatra voninahitra ho anao avy aminao ny aviany zavatra rehetra voninahitra ho anao avy aminao no niavy tena resy lahatra izay Jesosy fa tsisy avy aminao dia averinay ho anao rery ny voninahitra voninahitra ho anao halleluia taontsika ite-tanana mafy ho an'i Jesosy halleluia manao ahoana daholo tsika rehetra tompoko samy ary-mahazo ny toerany soratsika amin'ny tompo lehibe ny fotoana izay omena antsika eto androany ahafahantsika miaraka manompo azy zavatra mba tiako ampahafantarina antsika dia izao ahoana moa no natonga antsika be dehibe tahaka izao tsy hoe eto ihany tsika ny be dehibe fa eran'ny Madagasikara ahoana no natonga antsika be dehibe ony satria nisy olona ny asa ho an'Andriamanitra tao ary izay mivady tsy nitsahatra ny asa ho an'Andriamanitra fa eran'ny Madagasikara dia nitaona olona ho an'Andriamanitra foana ka ny tiako ambara dia izao tsika reto koa tsy tokony hijanona fa tokony hiasa ho an'Andriamanitra foana mba hitomboisa ny olombonjena mba hiamarobe ny olombonjena saty izany be dehibe ny mpanota hibebaka tsy hoe efa betsaka antsika ve izao tsy efa betsaka jereo efa betsaka le voataona tsy izay fa tena tokony hanomboka hatsapandray ianao izao fotoana tokony hifoazantsika izao ka hanaovantsika asa an'Andriamanitra hoe aleo hiasa ho an'Andriamanitra ianao manokana mba mifampitaona ny namanao hoe andaontsika ndeha taona mpanota hanao asa an'Andriamanitra dia hitanao fa hitombo izy ty fiangonana ity tsy izao hitantsika izao ihany ny mpino ato fa ho maro be saty izany halleluia ndao ary tsika hivavaka ho an'izay foy hoe tompo ampahirezo izahay hiasa ho anao
ka hitombo isany olomonjeny ndao iaraka hivavaka. Andriamanitro, misaotranao izay nomena ho an'ity fotoana androany ity, ahafanay mitona mpanota manolotra ny fonay hitomanay mpanota, meo farisiana izahay, meo faherezana izahay Andriamanitro. Jesosy malalako, ianao mihitsy no hiasa mahery eo amin'ny fiainanay, ianao mihitsy no hiasa mahery eo amin'ny fiainanay. Aoka tena hotahinao izay hiasa mahery atao anatinay ianao, hitona mpanota ho anao izahay, amenao farisiana izahay, mba hampirisianao sy hampaherezanao hitona mpanota ho anao izahay. Maro be ny olona vonjena tompo, foazy izay, foazy aza velanao atoro ny masom-pananay tompo. Halleluia, halleluia. Jesosy, misaotra fa ianao no mampifoy izao fiangonana izao, foazonao amin'ny toromasom-panahy. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Halleluia. Engane mba hifo amin'ny toromasom-panahy daholo tsika rehetra, hifo andeha hitona mpanota ho an'i Jesosy, saty zany e, ka hifo hitombo isany olombonjena. Maro be indray ny olona voataona ho an'Andriamanitra. Halleluia. Zao ary tsika dia hiampita amin'ny fandarana manaraka dia ny fotoana ahafahantsika mitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Atao araky ny fanaontsika moa dia atao aloha ny ampahafolo-karena vity izay dia hoentintsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany. Ka anao hira ny biera dia ateritsika ny ampahafolo-karena vity izay dia anao hira fiderana indray. Ao anatin'izay dia inona ny ataontsika? Fanatitra ho an'Andriamanitra. Asanja shulai panzaka ambony indrindra. Asanja shulai panzaka ambony indrindra. Iderazia asanja shuma chakiza iderakuni anarani. Bukuizi panzaka ni marina. Il est exalté le roi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Asanja shleipanzaka mbuni jija. Asanja chulai panzaka ambuni jinja. Liderazia. Asanja chuma jakiza underai kuni. Andarani. Oh, tu puisi. Panzaka ni maringa. Asanja shleipanzaka mbuni jija. Asanja chulai panzaka ambuni jinja. Dao hitehaka mafy ho an'i Jesosy ary. Raha mbola misy mafony zany nitehaka dia ataovy ahy tompoko. Mendrika ho maimboninahitra amin'ny alalan'ny tehaka sy norakoraka ny Andriamanitsika. Halleluja! Misaotra n'Andriamanitra isika, tena misaotra azy. Fa ny finoko tsy adinon'Andriamanitra ny fisintsika eto. Amen. Hitan'Andriamanitra ihany koa ianareo any atokantrano any izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy hiasa amintsika rehetra ny Andriamanitra. Ao anaty ity fotoam-pivavahana ity, raha misy aminareo marary, matoky fa ho tokany aminareo ny herin'Andriamanitra manasitrana. Amen. Mahagaga nge ny Andriamantsika. Halleluja. Ena dia ianareo any atokantrano any azy. Ao anaty ity fotoam-pivavahana ity, afaka no sitrana ianao. Afaka no sitrana ianao. Ho tanteraka amin'ny rehetra izay misy tompoko. Halleluja. Akoatra fanasitranana amin'ny karazana rehefa soavana tian'Andriamanitra hoe faina eo amintsika androany. Tokava aminao arak'izay irinao. Tokava aminao arak'izay tadiavinao. Saritra indrindra azy no andrandrainao amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ataon'Andriamanitra anay izany. Ho ataon'Andriamanitra anay izany. Andao mbola hitehaka iatsika tompoko. Jesosy. Jesosy. Tia anay. Momba anay. Sara. Eo anankiray. Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe Raby ô, fantatrefa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Andiny fatelo. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokory Nikodemosy. Raha tsy ateraky ny ray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola mafisiko aminao foana ry Nikodemosy.
raha tsy ateraky ndray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra anakibon'ny reniny ray va izy ka ateraka? 15. Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokory Nikodemosy, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay teraky nofo dia nofo eny foana izy, ary zay teraky fanahy dia fanahy izy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky ndray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatrao zay niaviany na zay alehany dia tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy. 7. Nikodemosy namalaka nanao taminy hoe, atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalaka nanao taminy hoe, ianao va no mpampianatry ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, zay fantatra ny lazainay ary zay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Kolosianina indray toko 7:1 ka hatramin'ny 9:10 no vakitsika manaraka. Toy izao ny voasoratra, samy manaraka tsara. Ka za io andeha anamboatra fitoerana ho anareo oloko, anamboatra fitoerana ho anareo mpanaradia. Ho amboariko tsara zany toerana zany. Rehefa vita zany toerana zany dia miandry topo avy amin'Andriamanitra raiko aho, ilay Andriamanitra rainareo, dia ho avy indray. Zay matoka amin'ny teny hoe aza malahelo ny fonareo, ho avy indray. Ina ny atondiko amin'izay fotoana izay? Andray anareo aho, akanareo aho, ka any amin'izay toerako no hitoeranareo ihany koa. Zay zany teny efa nataony Jesosy. Andao vakitsika ny voasoratra Jaona 4:2-2 aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ary mino ahy ihany koa. Ao an-tranony raiko ao misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa lasa taminareo aho, fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray, ka ndray anareo ho any amiko. Vaovao mafaly zany, vaovao mafinaritra. Ho avy indray aho, ka ndray anareo ho any amiko, ka zay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Halleluja. Dia zao fantatrao very fiangonana fa toerana tena tsara indrindra, toerana tena tonga lafatra, toerana tsy misy toazy ny any an-danitra ao amin'izay misy an' Jesosy. Fantatrao ve zany ry havana? Fantatrao ve zany? Paoly apôstôly manokana dia araka voalasa ty baiboly ity dia nazo fanambarana izy, nazo révélation izy, ka nahita sy nafantatra ny atsarany fiainana ao an-danitra ao amin'izay misy an' Jesosy. Tena babo zany révélation, babo zany fanambarana izany mihitsy Paoly apôstôly. Zany indrindra no antony tonga amin'ny Paoly ny loham-bava tahaka izao hoe sanganena re olona, tena sanganena, tena tsara lavitra ny any an-danitra, kanefa hiteoko ihany koa zava-dehibe ny andraikitra nakinin'Andriamanitra eto ambony tany ity. Aiza ireny tany aleko andeha ho any ve tiako loatra ny any tsara lavitra zany hijany eto ambony tany ity. Andoka efa kitsika voasoratra Filipianina 2:7-20 sy 4:20 ary tsara keny voalazany Paoly fa sanganena eo anelan'elan'izy roa ao, maniry ala ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra ny any. Maniry ala eto ambony tany ety aho ka ho any amin'ny Kristy Jesosy satria tsara lavitra ny any. Zay ny fanambarana azony. Kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo.
Paul matsy dia olona natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fanompona. Ito ireo filazany tsara mba ho marobe ny mpanota tafaverina ao amin'i Jesosy, tafiditra ao anaty valan'i Jesosy. Olona natsoan'Andriamanitra ary voatendry hampianatra ny fiangonana, hitahirina ny fiangonana, mba hatonga azy ho tsara toetra, ho tsara toepanahy, mba hatonga azy haharitra hatramin'ny farany hatratrany fiavian'i Jesosy eny amin'ireo lanitra. Satria inona moa tena mahafinaritra an'Andriamanitra? Tsy hoe novonjena androany ilay olona dia bravo be, fa izy maharitra hatramin'ny farany. Voataiza anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Tena tsapan'i Paoly mihitsy zany adidy andraikitra lehibe nankeny Jesosy tamin'izany hoe ny mahasoa anareo tokoa ny mbola janonika eto ambony tany. Kanefa raha ny tiako zava-dehibe koa ny ho any an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy fa tsy ara-lavitra ny ihany. Inona moa tiako ambara? Tiako ambara dia hoe raha ny ao an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy tena tsara indrindra, tonga lafatra indrindra, tsy misy to azy. Ka dia ampahafantariko anareo ny famarinana izany rehetra izany. Amen. Ka hoy aho hoe amin'ny mampino kristianina anao azy, amin'ny mahafiangonana kristianina anao, manana tanjona ny ho tonga ao an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy. Tokoa ve ianao zay tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity, na ianareo zay any atokantrano any ka manaraka zao fotoam-pivavahana izao? Manana tanjona ny ho tonga ao an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy tokoa ve ianareo? Saraka le teko terem-bololo hoe variana fotsiny eto ambony ty tany ity, variana fotsiny ny amin'izao fiainana misy eto ambony tany izao. Raha hoy ianao hoe pastera tena manana tanjona ny ho ao an-danitra aho any amin'izay misy an'i Jesosy, dia hoy aho hoe bravo be, mahafinaritra zany fa izao kosa fantaniana, manao ahoana ary ny fiomananao? Io tsy vitan'ny resaka e, tsy vitan'ny teny io, fa mila fiomanana. Ka hoy aho hoe manao ahoana ny fiomananao ho any an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy? Mino sy matoky ve ianao fa ny toetranao io, ny toepanahinao io ankehitriny dia mamelanao hiditra ao an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy? Averiko indray hoe mino sy matoky ve ianao tompoko fa ny toetranao, ny toepanahinao ankehitriny dia mamelanao hiditra ao an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy? Aoko fantatsika fiangonana dia sika fiangonana kristianina, fa tsy zay rehetra te hiditra any akory dia ho tafiditra daholo. Na inona faniriana, na inona etaetana, tsy zay rehetra te hiditra akory dia ho tafiditra any daholo. Tsy efa hainareo ve tompoko ny teny nataon'i Jesosy? Andoaka vakiana Matitoko 7, 2:20, 2:20 ary 7:20, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Eno tsara. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko. Tsy izay rehetra manao ny tenano kristianina, manao ny tenano fiangonana kristianina no hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tonga dia mazava be izay teny izay. Fa zay manao sitrapony raiky izay an-danitra, 2:20, maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko. Maro no hijoro vavolombelona, maro no hanamary teny amin'izany fotoana izany. Dia ilaza hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay ry Jesosy eo? Tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va zahay ry Jesosy eo? Tsy efa nanao asa lehibe goavana tamin'ny anaranao va zahay ry Jesosy eo? Zany zany témoignage-ny olona, zany zany fanamarinan'ny olona ny tenany. Dia zao no ambaran'i Jesosy. Ary dia ambarako amin'ny marimarina koa hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatray, miala amiko, lasa mandeha, miala amiko ianareo mpanao meloka. Zany zany zavatra hitranga amin'izany vaninandro izany. Ry havanao, zava-dehibe amin'ny Andriamanitra ny hoe
ianao manao ny asan'Andriamanitra. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny hoe ianao mamoaka démonie sy manasitrana ny marary amin'ny anaran'i Jesosy. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny hoe ianao maminany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny hoe ianao tena mandray atanana ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Ary tokony ataontsika fiangonana kristiana zany ry havana malala. Raha mahatsapa teny ianao fa fiangonana kristiana dia zay tsy tokony zava-dehibe tokony ho ataontsika zany dradrahitra zany. Fa saingy tsy zany akory ny lalana makany an-danitra any amin'izay misy an' Jesosy. Azonao nga masay teny zay. Fa saingy tsy zany akory ny lalana makany an-danitra ao amin'izay misy an' Jesosy. Mazava kely teny natao Jesosy Matitiko fafitadiany faraika amby roapolo, tsisy rehetra manao amika tompotompo nitra fanjakany lanitra. Zay ny teny nataon'i Jesosy. Tsisy rehetra efa nanao asa lehibe tamin'ny anarako akory dihitra fanjakany lanitra. Tsisy rehetra efa naminany tamin'ny anarako akory nohitra fanjakany lanitra. Tsisy rehetra efa namoaka démonie na nanasitrana ny marary tamin'ny anarako akory nohitra fanjakany lanitra. Fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. Ry havanao, mila manao sitrapon'Andriamanitra sika fiangonana kristiana. Ary mety antany tena ianao hoe inona ary ilay sitrapon'Andriamanitra tokony atao hoe lehibe indrindra amin'izany lehibe indrindra amin'izany no ia. Voalohany, ianao efa nateraka indray. Ianao efa nateraka Andriamanitra. Ianao tena tonga zanak'Andriamanitra tahaka ny Jesosy mihitsy. Mazava ke ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Izy moa Nikodemosy. Nikodemosy dia araka ny voalaza ilay teny novakinintsika, mpanapaka ny Jiosy, mpampianatry ny Israely, olona mahay soratra masina, nianatra ny amin'izany, niofana tamin'izany. Olona tena resy lahatra, tena babo ny amin'ny Jesosy, fa Jesosy tena avy amin'Andriamanitra tokoa. Iny ngamba no averintsika vakiny Jaona 3:2. Ahoana hoy Nikodemosy? Izy nakao amin'i Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe raby ô, fantatray, fantatro fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao ry Jesosy io. Fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Tena zava-dehibe daholo ny mikasany amin'ny Nikodemosy. Fa saingy zao hoy Jesosy taminy Nikodemosy, tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, na dia zany dradrahitra zany ary ny toerana misy anao. Tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy efa nateraka indray ianao, raha tsy efa nateraka fandrony ianao, raha tsy efa nateraka Andriamanitra ianao. Ny tantarantsika olombelona mantsy tahako izao. Isika olombelona io, tsika rehetra tsy misy avahana na iza na iza dia taranaka Adama sy Eva. Olona nateraka araky ny nofo fotsiny ihany. Nateraka tamin'ny alalan'ny fiarahan'ny fikamanan'ny lahy sy ny vavy. Nateraka ny ray aman-drenitsika isika. Noho izany, ny taranaka Adama sy Eva rehetra, izay rehetra nateraka araky ny nofo, dia mandeha araky ny nofo izy. Misaina araky ny nofo izy. Ny fiainana araky ny nofo ihany no tena tiany. Le fiainana araky ny nofo ihany tena tiany, zay ny mahafinaritra azy. Ary tsy hainy, ary tsy vitany mihitsy ny mandeha araky ny fanahy. Na dia maniry tia andeha araky ny fanahy aza izy, tsy hainy zany, tsy vitany mihitsy zany. Ka ny olona nateraka araky ny nofo fotsiny ihany, antsoina hoe taranaka Adama sy Eva, dia tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona toy izany. Noho izany ry havana malala,
tsy maintsy ateraka indray ny olona, tsy maintsy ateraka fandrony ny olona, tsy maintsy ateraka Andriamanitra ny olona, tsy maintsy. Zay no voalasan'ny Baiboly, zay nambaran'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Dia Nikodemosy moa tamin'izany tena gaga, tena talanjona, hoe tena ahoana indray ary zany fa tsy azoko mihitsy. Zany no antony natokasiny teny hoe dia ahoana moa zany amin'izao zako efa lehibe zao ve zany tsy maintsy verina ny ekibony reniko mba ho ateraka fandroana. Dia no azavain'i Jesosy moa ilay izy avy eo. Fa ny olona kosa rehefa nateraka indray, nateraka fandroana, nateraka Andriamanitra, nateraka tamin'ny alalan'ny rano sy ny fanahy, zany hoe nateraka tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra miara-ny asa. Rehefa nateraka indray ny olona, ny fon'Andriamanitra no fony, ny toetran'Andriamanitra no toetrany, ny lalan'Andriamanitra no lalana, ny fomban'Andriamanitra no fombany, ny famasinan'Andriamanitra ray no famasinam-piainana. Iny teny iny angamba no tiako ho vakenakely aminareo. Petera 2:1-20. Zao voasoratra. Atsioka, Petera 2:1-20. Ay, tsy nety zany ato amin'ny lafiny teknika fa misy fodingana kely ka ho vakiako amintsika ilay izy. Zao voasoratra Petera 2:1-20. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo fiangonana kristianina, satria masinao Andriamanitra ivavahanareo. Amen. Zay zany ny fiainan'ny olona rehefa nateraka indray, nateraka fandroana, nateraka Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra tahaka Jesosy. Masina Andriamanitra, masina Jesosy. Dia masina tahaka izany ihany koa miaina famasina tahaka izany ireo izay efa nateraka indray. Jaona manokana aza moa dia nitondra fanazavana tahaka izao izy. Zay rehetra efa nateraka indray, nateraka fandroana, nateraka Andriamanitra, antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy, dia tsy manota intsony, satria ny voa avy any an-danitra no mitoetra ao anatiny. Ny voa avy any an-danitra mitoetra ao anatiny. Andaoke jerentsika Jaona 1:7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. Zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Marina be zany teny zany, satria ny voa avy any an-danitra no mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria efa nateraka Andriamanitra. Zay zany voalazan'ny Jaona. Eno iange ty fanamarina tena na teo ny jiosy ity fa tahaka izany mihitsy ny mahazo ny olona maro amin'izao vaninandro misy antsika izao, mahazo ny sasany amin'ny fiangonana kristianina. Ory Jiosy, taranaka Abrahama izahay, Abrahama ny rainay. Zay mihitsy zany teny nataon'izy ireo. Dia Jesosy tsy marina izany. Raha taranaka Abrahama ianareo, ny asan'ny Abrahama nataonareo, fa ianareo tsy manao ny asan'ny Abrahama akory. Zany mahatonga anareo mikasa mono ahy. Aiza koa misy an'izany atao hoe taranaka Abrahama, i Abrahama ny razambeny kanefa dia amono ahy. Zaho izay ny ran'Andriamanitra ilaza marina ka sy anareo vonoana. Tsy mitombony zany hoy Jesosy. Tsy taranaka Abrahama zany ianareo. Raha taranaka Abrahama ianareo, ny asan'ny Abrahama nataonareo. Vaketsika avy eo ilay teny. Dia niteny ray zareo avy eo, re Jiosy zany. Andriamanitra ray ny rainay. Olon'Andriamanitra izahay, voakan'Andriamanitra izahay. Tsy taranaka mpijakajaka izahay, tsy taranaka mpangalatra izahay. Dia hoy Jesosy, raha Andriamanitra ray no rainareo, dia izay nataon'Andriamanitra ray no ataonareo.
kanefa tsy zany no ataonareo fa zay ataony rainareo no ataonareo tsy la ray any an-danitra koa reo aranareo io fa izy dia voly io ny rainareo mpamon'olona izy zay mahatonga nareo mikasamon'olona mpandainga izy zay mahatonga nareo mpandainga fa tsy zanak'Andriamanitra zany ianareo tsy ilay Andriamanitra rainareo voalazanareo rainareo ny rainareo andoge vakitsika voasoratra andininy Jaona voalohany azafady Jaona 9:7 dia ka hatramin'ny andininy 7:20 Jaona 9:7 dia namaly reo Jiosy ka nanao taminy hoe Abrahama no rainay zay le fanamarina tena ho Jesosy tamin'ireo Jiosy raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asany Abrahama no ataonareo kanefa tsy zany no ataonareo andininy 7 fa ankehitriny ianareo mitady amono zay lehilahy nilaza ny marina taminareo dia zay fareko tamin'ny Andriamanitra tsy mba nanao zany Abrahama tsy mamono ny olona zay ny ran'Andriamanitra ray izy tsy manao zany Abrahama fa ianareo manao azy zany ka titre fotsiny zany no mahataranaky Abrahama anareo fa tsy taranaky Abrahama velively ianareo andininy 1:7 ianareo manao ny asany rainareo oreo taminy tsy mba teraka avy tamin'ny jagajakany izahay irairay izahay dia Andriamanitra ihany ho Jesosy taminy raha Andriamanitra ny rainareo ry Jiosy dia ho tia ianareo lojika be raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ianareo satria zaho io avy amin'Andriamanitra no ny evoako sy nakanesoko aty fa zaho tsy tonga ho fa izy no naniraka nahoana tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo andininy 7:20 ianareo Jesosy tsy araka le teninareo hoe taranaky Abrahama tsy araka le teninareo hoe Andriamanitra iray ihany no rainareo fa ianareo avy amin'ny devoly rainareo satria avy amin'ny devoly rainareo ianareo dia zay sitriky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny voly taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady rain'laingy tataka izany zany ny fanamarina tena nataony Jiosy tamin'izany fotoana izany dia maro amin'ny olona no tahaka izany ankehitriny ary tsy vitsy ihany koa amin'ny kristianina no manana fiainana tahaka izany ry havanao raha tena nateraka Andriamanitra ianao raha tena nateraka fandrony ianao raha tena zanak'Andriamanitra tahaka Jesosy ianao dia izao tsy mandeha araka ny nofo intsony ianao fa mandeha araka ny fanahy tsy manota intsony ianao satria le voa avy any an-danitra no toetra ao anatinao ary eto dia manambara fa tsy izy rehetra milaza azy hoe kristianina fiangonana kristianina olon'Andriamanitra na hoe mpivavaka tsy izy rehetra milaza ny tenany no eken'Andriamanitra hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay ao amin'izay misy an' Jesosy any an-danitra fa zay efa nateraka indray ihany zay efa nateraka fandrony ihany zay efa nateraka Andriamanitra ihany ary zanak'Andriamanitra tahaka an' Jesosy ary voaporofo zany olona efa nateraka indray azy amin'ny alalan'ny toetrany amin'ny alalan'ny fisainana amin'ny alalan'ny fitondran-tenana amin'ny alalan'ny fiainany mandeha araka an'Andriamanitra ka ny fomba an'Andriamanitra no fombany ary zany nge no antony atoko amin'ny Paoly nilaza amin'ny Korintiana 2:7 hoe ahoana ho Paoly ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha ina ilay zavatra teo aloha izy nateraka araky ny nofo fotsiny ihany ka nandeha araky ny nofo ny saina araky ny nofo fitondran-tenany araky ny nofo ny tiany teo amin'ny fiainana foana dia ny zavatra araky ny nofo lasa daholo rehetra rehetreny
satria efa nateraka indray nateraka fandrony nateraka Andriamanitra izy toka zanak'Andriamanitra tahaka Jesosy dia lasa olom-baovao le fiainan'Andriamanitra mihitsy no lasa fiainany. Ry havanao ianareo fiangonana toka eto ho antsika rehetra tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraky ny rano sy fanahy ianao, zany hoe tsy maintsy ateraky ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra miaraka ianao. Zava-miafiny zany taka tsy fahafantaranao ho Jesosy ny avian'ny rivotra hoe avaiza rireny dia tahaka izany ny olona ateraky indray herin'Andriamanitra miasa manova vetivety eo ny fiainanao ho fiainana vaovao. Tsy amena mafy be ve zany ny olona tahaka izany ihany no eken'Andriamanitra hiditra ao an-danitra ao amin'izay misy an Jesosy ratray. Ka dia mila miomana dia n'izao ianao, mila manamboatra fiampiananao dia n'izao ianao. Amen, amen. Ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa faharoa ahafahana miditra ao an-danitra ao amin'izay misy an Jesosy dia ity: ianao miaina ary mandeha araky ny fampianaran'i Kristy. Araka ny voalasan'ity baiboly ity dia manana ny fampianarany Mosesy, ilay lehilahy natsoin'Andriamanitra hitondra sy hitarika ny zanak'Israely mba ho ao amin'Andriamanitra. Manana ny fampianarany Mosesy izay mbaran'ny baiboly hoe fampianarany Mosesy. Nanana ny fampianarany ihany koa Jaona mpanao batisa, ary zany no antony natokany Jaona mpanao batisa nanana mpianatra izay nampianarany manokana, satria nanana ny fampianarany Jaona mpanao batisa. Mitovy amin'izany ihany koa manana ny fampianarany Jesosy, ary zany fampianarany Jesosy izany no eken'Andriamanitra hitondra ny olona ho any an-danitra ao amin'izay misy any Jesosy Kristy. Ny anaran'izany fampianarana nataon'Andriamanitra hitondrana ny olona ho any an-danitra ao amin'izay misy an Jesosy, ny anaran'izany fampianarana izany dia antsoina hoe fampianaran'i Kristy, antsoina hoe fampianaran'i Kristy. Ka na ny mpitarika tahaka anay na ny olona tarihana tahaka anareo dia natao hiaina ary natao andeha araky ny fampianaran'i Kristy. Fa zay tsy miaina tsy mandeha araka fampianaran'i Kristy dia hoy ny baiboly hoe tsy manana ny ray izy ary tsy manana ny zanaka izy. Ka rehefa tsy manana ny ray, tsy manana ny zanaka le olona, dia tsy eken'Andriamanitra hiditra ao an-danitra ao amin'izay misy an Jesosy. Andeo ke vakitsika ny Jaona faharoa toko voalohany andiny fahasivy Jaona faharoa toko voalohany andiny fahasivy. Zay rehetra mitarika tahaka anay zany, zay rehetra tarihana tahaka anareo zany, nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izy. Tonga dia zay, tsy manana an'Andriamanitra ny olona zany. Ny mpitarika, ny olona tarihana, tsy miaina, tsy mandeha araka fampianaran'i Kristy dia zay, tsy manana an'Andriamanitra izy. Zay mitoetra ao amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray, izy no manana ny zanaka. Dia mazava be zany fa rehefa tsy manana ny ray ianao, tsy manana zanaka ianao, tsy manana an'Andriamanitra ianao, dia ahoana moa no matokanao ho ampidirina ao an-danitra ao amin'izay misy an Jesosy? Lojika be kely izy mitondra zany afatra zany matsy aho, satria amin'izao vaninandro faran'izao dia maro be mihitsy ny mpitarika kristiana tahaka anay, ary maro be ny fiangonana kristiana izay tarihana no
tsy mandeha araky ny fampianarana Kristy intsony, tsy mianaraky ny fampianarana Kristy intsony, fa dia manana zay verina fa mety hitondrany fiainana izy, na manana zay verina fa mety hitondrana ilay fiangonana izy. Ary ilay fiangonana dia lasa fiangonana manara-drendrano fotsiny. Zay ve zay ve amin'izao vaninandro zao nge ry havana malalaka, tsy vitsy ampitarika kristiana tahaka anay nge no tsy mitoetra intsony amin'ny vaty tokany. Mety gaga anareo, misy an'izany ve? Tompoko, tsy vitsy ny mpitarika tahaka anay no mitoetra amin'ny vaty tokana. Fefa manana anankiray, manana fandrony na fantelony hafa izy. Dia ohatrany hoe mandeha ho azy ny fiainany amin'izany, ohatrany hoe tsy mampanino zany zavatra zany, ohatrany hoe mety foana. Ohatr'izay zany no anamarina ny teny. Gaga Jesosy tsy nampianatra an'izany tsy nampianatra zany Jesosy, tsy nampianatra zany ny Baiboly. Ny misarabady aza moa asian Jesosy fitenenana, tsy mahazo misarabady zany ianareo ho Jesosy. Zay nakaman'Andriamanitra ao ka tsy ampisaran'olombelona. Dia reo jiosy zay nanaraka fampianaran'ny Mosesy, ka vahoana ary Mosesy namea taratasy mahazo ny soabady. Dia hono Jesosy ny amafy ny fonareo natoka Mosesy nanaiky an'izany, fa hatrany am-boalohany fa ka nisy filazana hoe rehefa napakabady ianao dia azonao sarahana izy no ny atoto zao na ny atoto zao. Zay nampiresin'Andriamanitra aoka tsy ho saran'olombelona, aoka tsy solona tevelany mahazo mampisaraka azy, ary na dia ny tenanao ary aoka tsy hanapa-kevitra anao hisaraka amin'ny vadinao. Zany ny fampianaran'i Jesosy. Kanefa moa zay nambarako izay hoe tsy vitsy ampitarika kristiana tahaka anay no tsy mitoetra intsony amin'ny vady tokana, fa mitoetra lasa manana vady 2, 3, 4, 5 manenana ambadibadikana. Dia mandeha ho azy ilay tarihana ihany koa lasa manana fiainana tahaka izany, satria ny fanampitarika mifindra amin'ny tarihana. Zany nge mahatonga antsika tsy maikamaika hoe ary io misy manao fakakana, ary io misy manao fanasitrana, ary io misy mahaminany be. Dia hijabakany ianao nefa tsy fantatra akory ilay olona mpitarika. Io moa sarotra amin'ny teny ilaza hoe tandreminareo makaria tia ny anarana fiangonana, tandreminareo makaria tia ny anarana fiangonana. Sarotra amin'ny teny an'izany tompoko, sarotra fa dia zao rehefa atony amin'Andriamanitra anao mijanona ato. Rehefa hitanao fa nasoanao tato, napety fialam-panahanao ary manomana anao ho any an-danitra any amin'izay misy an' Jesosy, mijanona ato, mijanona ato. Amen. Aza tsipahana ny fitarihan'Andriamanitra anao, izy mitarika anao ato, ianao ndray tetarika ny tenanao hoe ary ny tiako na ary ny tiako. Maniny ianao no mandika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana tahaka izany, maretatra farany tatona amin'jenanao. Amen. Tsy maintsy ateraky ny ray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka Andriamanitra ianao. Ary rehefa avy nateraka dia tokony voapirofo amin'ny alalany toetranao, amin'ny alalany toepanainao, amin'ny alalany fomba amam-panaonao, amin'ny alalany fitondran-tenanao. Amen. Amen. Dia mandeha ihany koa araka fampianaran'i Kristy, aoka hiaina amin'izany fampianaran'i Kristy zany ianao. Ame ohatra ato amin'ny Matthieu 5 no jerentsika. Ohatra zao 3:7. Zao ny fampianaran'i Mosesy. Efa renareo tompoko, fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankala ny favalinao. Zay ny fampianaran'i Mosesy. Dia zao kosa fampianarako Jesosy. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiavany favalinareo ary mivava ho an'izay manetsika anareo. Ny fampianarana Kristy zany dia mampianatra fiainana tahaka izao hoe raha misy olona mitsangana ho favalinao, tena mitsangana ho favalinao mihitsy izy dia io ny fampianarana Kristy, tiavo izy. Raha sanatrika ny andro amin'ny fotoana nona izy omeo hanina. Raha sanatrika hitanao fa manketaety izy omeo rano sotroina. Fa tsy hoe ianao ny landatsa azy, sakoa zay mbola hitsangana ho favaliko ihany.
mbola etsakana fahavalika any tahita mafimafy kokoa tsy izay ny fampianaran'i Jesosy tsy izay ny fampianaran'i Kristy fa hoe tiava amin'ny fahavalinareo ary mivava ho azy ohatra anankiray izay ohatra manaraka ihany koa raha mitsakana mivavaka ianao Jesosy na mipetraka mivavaka na mandoalika mivavaka jareo amin'ny marika toko 1:20 2:20 ianao no matsiary fa misy olona nanafitoana anao tany niteraka alahelo am-poanao nandratra foanao dia ho Jesosy diovy ny fonareo diovy ny fonareo avy alaheloko izany olo izany mba ho avelany rainareo ihany koa ny elokareo ianareo koa nge manano diso hoe nanao diso tamiko hoe nanao tsy mety tamiko hoe ka raha tianareo no voavela heloka ka hoe keny hitra ny an-danitra ao amin'izay misy a Jesosy dia zay mifampianarako Jesosy avy alaheloko izany olo izany avy alao fatsolona izany olo izany diovy ny fonareo zay io voasoratra io tsy maintsy ateraky ny ray ianao tsy maintsy miaina ary mandeha araka ny fampianaran'i Kristy ianao raha ohatra ka mangetaheta fatratra maniry fatratra ny ho tonga ny an-danitra ao amin'izay misy an Jesosy rahatry zay olona mandalo mantsisika io olona mivahiny tsisy tsisy mahafantatra ny andro andao zay ty tany ity mihitsy fa dia vahiny sy mpivahiny isika manana ny fotoanan'Andriamanitra efa voasoratra io bokin'Andriamanitra ny momba antsika rehetrarehetra tonga manarika tola fa dia mila miomana adeny zao mba tsy sy mifanenenana mila miomana adeny zao mba tsy sy mifanenenana zao mantsy ho famaranako ny afatra tena mila mitandrinatsika mitandrema satria rehefa tsy neken'Andriamanitra hiditra ao an-danitra ao amin'ilay misy fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ianao dia ho aiza miandry anao ny fahaverezana mandrakizay miandry anao ny elo miandry anao ny fariafo antoaka vakitsika ny voalaza amin'ny boky ny Apokalipsy toko 20 Apokalipsy toko 20 dia ny 5:10 raha misy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy zany hoe io Andriamanitra io zany dia manana boky amin'ny karazana dia ny ray amin'ireo boky ireo dia antsoina hoe boky ny fiainana io boky io zany a firaketana soratra ny anaran'ireo olona efa nateraka indray efa nateraka fandroany efa nateraka Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra ka ny toetran'Andriamanitra ny toetrany fisain'Andriamanitra ny fisainany ny fon'Andriamanitra ny fony ny momban'Andriamanitra momba azy ny famasin'Andriamanitra ny famasina-piainana io boky io dia firaketana soratra reo zay miaina sy mandeha araka fampianaran'i Kristy ka rehefa toka ny fotoan'andro dia ny fotoan'andro hitsarana ty zao tontolo zao ity hitsarana ny olona dia misy anjely mpitazana io boky io asaina manokatra le boky dia toron-dranona zao a hiatrika fitsarana dia sokafa le boky dia zao voasoratra ary raha misy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy tsy misy ny elanelana rehefa tsy nekena hitra ny an-danitra ianao dia avy hatrany makany amin'ny fariafo anao rehefa tsy nekena hiary hitoetra amin'i Jesosy any an-danitra ianao dia avy hatrany dia alefa any amin'ny elo any amin'izay misy andredevoly amin'ny karazana manamafy azany akio ny Apokalipsy toko dia
n'Andriamanitra. Ka ny ran Jesosy Kristy zanany no anafaka anareo amin'ny tsy fahamarinana. Amen. Amen. Dia ity ny teny ambarako amintsika rehetra. Miankina amin'ny toetranao sy ny toe-panahinao amin'izao fahavelomanao zao, miankina amin'izany ny fiafaranao na lanitra na elo, na fiainana miaraka amin'ny Jesosy na fiainana miaraka aminy ity. Zany hoe ny fitsaran'Andriamanitra dia misy karazany roa. Ny anankiray fitsaran'Andriamanitra. Izy Andriamanitra mitsara ny olombelona rehetra araka ny nataony. Ampahafantarin'Andriamanitra hoe zao no mahatonga anao tsy maintsy alefa any amin'ny fariavy sy fara, any amin'ilay toerana misy ny bibidia, mpaminany sandoka, ny antikristy, ny devoly amin'ny karazany. Ndray dia manarika fitsaran'i Kristy. Jesosy aloha hatramin'izao, izy no mpanao fifolana ho antsika, tanakavan'Andriamanitra ray. Nanota ilay kristiany efa nateraka indray, Jesosy no mifona ho antsika. Ny zavatra tsy nentinao ataonao malaka ankehitriny, Jesosy mifona ho antsika eo tanakavan'Andriamanitra ray. Fa amin'izany ny andro zany kosa, amin'ny andro voatenin'Andriamanitra hitsarana, dia mitsangana ho mpitsara andre Jesosy eo. Izy mihitsy no hitsara. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo fitsaran'i Kristy, mba andraisan'ny olona rehetra, andraisan'ilay mpivavaka rehetra, andraisan'ilay fiangonana kristianina rehetra, zay zavatra nataony tenany araka ny toetrany, araka ny toe-panahiny, dia araka izay nataony io voasoratra io, na tsara na ratsy. Possible zany ho very ny kristianina sasany, ho any amin'ny elo kristianina sasany, ho any amin'ny fariavy sy solofara kristianina sasany. Possible. Jesosy raha teo ny tena zany e. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompo niditra fanjakany lanitra, fa izay manao sitrapony raiko izay ny an-danitra. Noho izany tompoko, amin'ity androandroany ity, eto Jesosy, eto Jesosy, zao ny teniny amintsika rehetra. Tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka Andriamanitra ianao, tsy maintsy ateraka ny rano sy fanahy ianao, ateraka ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra miaraka ianao. Ary mila mitahiry ny fiainanao ho nateraka foana isan'andro san'andro anao. Tsy hoe ato am-piangonana ihany ianao no matsapa-tena efa nateraka, fa voavoaka ty varavarana ity dia miverina amin'ny olona nateraka araka nofy anao. Tsy tokony izany, fa nankariary, natakonana, dia izay aseho foana fa efa nateraka indray ianao, manana le fiainana vaovao. Azo antoka amin'izay fotoan'izay fa mahazo miditra ny an-danitra ao amin'izay misy an'i Jesosy ianao. Amen. Ry havanao, andao hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao, tena hivavaka, tena hivavaka. Eo mpipetrana ihany tsika no hivavaka, dia apetrao amin'ny fonao tananao, dia tena amafiso fahaloranao ny fiainanao rehetra ho an'Andriamanitra. Ho anao izay efa nateraka indray tokoa, efa tena hoe nateraka indray tokoa, ka sanatria tratra ny fahalavony ianao, sanatria voafika ny devoly ianao ka dia nandeha araka sitrapony devoly, mibeba aingana dia aingana, androany dia androany, mibeba aza manamariteny, mibeba fa mbola manao fifonana ho antsika eo tanakavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ho anareo kosa mbola tsy nateraka mihitsy ianao, mbola tsy nateraka Andriamanitra, tsy mbola nateraka fandroana, voaporofo zany amin'ny alalan'ny fiainanao, amin'ny alalan'ny fitondran-tenanao, manapa-hevitra ho an'i Jesosy androany, manapa-hevitra hanolo-tena ho an'i Jesosy androany. Ary aza mangatakandro fa androany mety aza ho ateraka indray, mba ahafahan'Andriamanitra
manoratra ny anaranao eo boky fiainana ka ilaza Andriamanitra hoe anaka ianao ihany koa mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'izay misy an' Jesosy nazava taminareo ve ny afatra nazava atsakany tanantsika rehetra tompoko Olakpian masonao aoka hifantoka tsara ianao efa vizana ny tady amen izany fiadanana atsakany reny tanantsika rehetra Jesosy yo varasona ty tenako tsy metrika efantatro fatinawa na de tsy misy azo nitokina zay no heverina ho soa tsy nitondra faliana fa ny fo indray no fo samy manangatany daolontsika rehetra razonao atsangana tanana anakiroa dia atsangany mihitsy ka ny tahotra esory Jesosy yo Jesosy yo Andriamanitro la izy hatrizay mandrakizay ianao efa namela eloka ianao ary efa noraisinao an-tanana izahay tsy ala aminay mihitsany amin'ny famindraponao ka mandra-piaviny Jesosy anakao dia ampianatra anay sy ananatra anay mandrakarivanay ianao mba hitoeranay olona nateraka foana nateraka indray foana nateraka Andriamanitra foana halleluia halleluia ka nanatoko izahay raha traika mandao aty tany ity ny hiditra ao an-danitra ao amin'izay misy an' Jesosy misaotra makasitraka ray malala omenanao ny tera ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay misaotra tompo amen dao hisaotra ny tompo amitehaka isika raha mbola misy mafony zany dia atao avy any tehaka halleluia dia manaraka izany a
ity misy fanentanana mpanentanako atsika fiangonana. Misaotra n'Andriamanitra isika fa amin'ny ankapobeny dia vita ny trano fiangonana RHEFI izay natsangatsika ao amin'ny commune Tsafilo. Ao Tsafilo. Efa voaloko le trano. Ary efa nasianay panneau solaire mihitsy. Misaotra ny Tompo isika. Alleluia. Alleluia. Dia ny tsy vita amin'ny trano io zany dia ny varavarambe sy ny varavarakely rehetra. Dia eo indrindra no anentanako atsika fiangonana. Satria efa tena tsy vitana intsony ny anoy an'izay fanamboarana varavarakely na varavarambe izay.